Raha nolazainao ranja taloha hoe misy ny lahatra dia mety nomezany fotsiny ianao. Izao nefa rehefa miverina mitantara ny fifankatiavany amin'ny tantamo izy dia mahita fa misy zavatra voalahatra tokoa ao. Enoy anie ranja moa mpanty mozika ary tsy vita ny fitiavanao anatiny fotsiny ilay izy fa nozarainy tamin'ny manodidina. Tamin'ny 28 mai 2013 dia vao antso anentana ny fitsangatsangana ny fiangonana izy miaraka amin'ny gitara basiny. Nandritr'izay andro izay no nisy tovovavy roa nangataka ny hira. Mateti-pitranga moa izany zavatra izany ka tsy nisy nataitra ny ranja sy ny ekipany fa dia narahany tamin'ny mozika ireto tovovavy ny hira. Vita ny hira dia samy nandeha. Ranja moa tamin'izany tsy tany amin'ny resaka sipa ny eritreriny, moa izy koa efa nanana ny niaraka taminy. 3 taona taty aoriana dia vao antso hanafana mariazy indray ranja. Tamin'io fotoana io somary tery ilay saly ka tsy nisy hoe eto mipira dia eto mipanotrona fa dia nifanakaiky teo daholo. Tamin'io fotoana io sady nitendry ranja no ny hira. Ilay tovovavy kosa moa tsy niteniteny fa mihaino tsara azy. Tamin'io fotoana io nangataka hira indray ilay tovovavy ary duo miaraka amin'ny ranja no notakiana. Hira tsy hainy ranja nefa nitonony ka naleny nijanona ho mpitendry. Ary tamin'io fotoana io dia ny farany tony tamin'ny voalohany ihany ny tantara. Samy nandeha tsy nifampanontany anarana akory. Herinandro vitsy taty aoriana nefa dia niverina indray ilay tantara. Nivoaka ny sary mariazy tao amin'ny Facebook. Tazany ery amin'ny sisin'ny sary ranja mitendry ho an'ny tantamo. Ie, tantamo. Teo vao fantatra ranja ny anarany rehefa nisy nitagita amin'ilay sary izy. Tsy niaraka tamin'ny olona intsony ranja teo ka nanomboka ny fampiresaka izy roa. Teo anelanelan'ny 22 décembre 2016 sy janvier 2017 dia efa lasa mpinamana amin'ny fampizarany secret amin'ny fiainana mihitsy zareo. Mbola hatreo ihany nefa fa hita tamin'ny manomana baka, ranja koa manenjika fianarana teny Ankatso ka samy varindrina tamin'ny fiainana tena ry zareo dia tsy dia nifanerasera be. Ny fitiavana koa moa tsy mbola nisy fa finamanana no tena mipoitra. Kanefa indray harivan'ny alatsinain'ny Paska dia samy connecté izy roa ka nifandefa mesazy na ny tany vaovao. Mandeha ny resaka dia toa tsapan'izy roa koa fa mitsiry ny fitiavana. Tena misy fitiavana marina ve izany anatin'izany rehetra izany? Mifankahita ny tena ahafantarana marina amin'izany ka nanao rendez-vous izy roa eo amin'ny station fotoana. Samy faly izy roa, tsy mahandro ny fotoana, samy mametra-panontaniana ny anatiny any. Saingy tsy mifankahita akory nefa. Ny iray kosa eny amin'ny station bus no miandro, moa ny iray eny amin'ny station essence ako. Resaka ny fandisy ka samy minody. Rehefa ny fanazava nefa dia tapaka ny indray mitantara an'ilay izy. Ary tsy nanaiky izy roa fa tsy maintsy tafahoana. Naverina indray ny fotoana ary natao matotra tsara. 19 mai 2017 amin'ny 5 arivo tonga ranja. 5 sy fefany, 5 sy sasany, 10 fotoana indray ve sa tena hoe tsy anjara? Amin'ny 9 latsaka fefany aleo mody. Iny izy nitodika iny mihitsy nefa no nifanojy tamin'ny fijerin'ny tantamo izy ka niverina ho azy ny tsikiny. Tsiky novaliana tsiky, tsiky manambara fa miaraka izy roa. Nolalovandrahona nefa izany tsiky izany herinandro taty aoriana satria dia naharay mail ranja fa mandeha any USA. Dia izay ve? Vita sahady ve?
Natahotra ihany izy tamin'ny tsenan'ny tatamo tany am-pianarana fa tsy hainy ny mety andraisan'ny tatamo an'izany. Hitany ihany fa nanjombona ny tarehan'ny tatamo. Tsy ela nefa fa nitraka izy, nijery azy ary niteny hoe tiako ianao, n'aiza le anao na firy taona dia hiandro foana aho. Tsy nampoziny rantso izay. Fantany fa raha handray any Europe lany io izy dia misy olona miandry azy aty, miara-miaina amin'ny hamafin'ny fisarahan-toerana, mifanome toky aminy fa hifankatia sy ifampiandry foana, hiara-hiatrika izay sakana rehetra miseho, na avy amin'izy roa na avy amin'ny fiarahamonina manodidina.